Ity vidéo ity dia natao ho an'ireo olona izay efa tsy débutant intsony dia ary hatramin'ny farany ary ny vidéontsika androany. Voalohany isika rehefa mitendry dia tsy voatery ho tendrena daholo na ho tsindriana daholo ny akord rehetrarehetra. Haka ohatra isika. Ianao zao raha ohatra ny mitendry la dia tsy voatery hoe ho tendrenao daholo ny 5, ny 4, 3, 2, 1. Tsy voatery ho tendrena daholo fa efa itsika hoe ny akord anankiray dia fitambarana note farafahakeliny anankitelo. Ohatra raha ao anatin'ny la zao dia misy note la dia misy note mi dia misy note do dièse. Dia ireo zany afaka hoe ireo telo ireo ihany ataonao maneno. Fa afaka atao izy rehetrarehetra zany hoe rehefa mitendry amin'izay ianao dia afaka sivanao izy. Aka ohatra tsika raha ianao zao ohatra ny mitendry hira ohatra ny sega ohatra raha manao rythmique ianao mitazona le rythmique tsy voatery ianao hoe ohatra tsy voatery ianao ohatr'izay ianao fa ohatra hoe ity zao ny la afaka atao hoe afaka reo fotsiny tendrenao satria ito note samy hafa efa anankitelo dia afaka reo fotsiny ohatra. Zay no anisany hamantarana fa tsy débutant intsony ianao zany hoe fa afaka mampiasa zavatra vitsivitsy na ihany koa afaka mampitombo ohatra ny zavatra vitsy afaka ataonao maromaro. Faharoa manarakarak'izay ao amin'ny main droite indray isika izao. Misy fotoana ohatra tsika rehefa manao ohatra tonga dia ohatra avy hatrany no anazavako anazy ohatra hoe manao accord mi zao dia rehefa manao arpège dia matetika ohatra hoe 6, 3, 2, 1 ohatra ny tendrentsika na ohatra hoe raha manao miato ohatra dia ohatra ny 5, 3, 2, 1. Tsy voatery fa rehefa miakatra le niveau-nao dia afaka ataonao arpège daholo le corde rehetrarehetra indray tsindriana contraire an'le conseil voalohany teo zany. Ohatra ianao zao ohatra ny mandeha ohatra hoe afaka tsindrinao daholo zany le corde rehetrarehetra. Amin'izay fotoana izay dia tsy voatery manao ohatra ny olona débutant ianao hoe pima na pima mime ho antsika izay nanao cours en ligne na mividy vidéo dia efa mahay an'izay fomba fiteny izay dia ohatra ny ianao tsy voatery hanaja izay intsony fa afaka le filatsalatsaky le temps amin'le hira no arahanao dia afaka mamorona ny arpège nao manokana ianao. Ohatra ny hoe ny olona zao ohatra ny mitendry ohatra ny ohatra zay zao ohatra ny dia ianao afaka manao hoe ianao zao zany efa tsisy idirany amin'ilay intsony fa le filatsalatsaky le temps fotsiny ajaina fa ny corde tsindriana sy tendrena en main droite efa ovaovainao. Zany hoe zavatra ohatr'izany zany isany mampiavaka anao rehefa tsy débutant intsony zany hoe tsy manaraka an'le norme sain'ny mpampianatra tao fa mihoatra kely foana ianao rehefa mitendry. Zay anisany hiavanao amin'ny olona débutant. Anisany ahafantarana hoe tsy débutant intsony ianao dia ny mentalité hoe hitendry gitara matetika le izy tsy forcena fa efa tsy à l'aise intsony ianao rehefa tsy mandray dia izay ny hamantaranao hoe efa tsy débutant intsony. Fa raha misy amintsika ao anatin'ny 3 volana tsy mampanina anao na tsy mandray gitara na ao anatin'ny 3 jours fotsiny ary dia efa tadio fa efa tsy ao intsony ianao zay dia mila mitandritsika. Dia izay indray vidéo androany azadino ny mametraka fanontaniana eo amin'ny commentaire raha misy zavatra manidikidika anao. Azadino ihany koa ny partager au maximum ny vidéo antsika androany. Merci.